Arkarena no anisan'ny mamaritra ny fandrosoana ny firenena anankiray. Tena tsy mora tokoa ny firenena niraisitsika nanarina ny zavatra rehetra tsy nety teto. Nanarina ny fitantanana izay azoko lazaina hoe tsy nahomby sy maro tamin'ny sehatra maro. Ary iny Arkarena noentin'ny ramatoa minisitra iny no nanamarika fa raha tamin'ny taona 2024 3,2% ny Arkarenantsika zany. Dia amin'izao tsika amin'ny teny izao tsika 4,4%. Nijika zany fa nisy ezaka be natao tao. Mety amin'ireny rezaka ireny mety tsy hita maso fa nisy ezaka be dehibe nataontsika tao anatin'izany fampitomboana ny Arkarena zany. Ary manamarina an'izany raha aty amin'ny Afrique subsaharienne dia 3,6% ny taux de croissance, nefa ny antsika dia efa 4,4%. Noho izany zany dia nisy ezaka, fa ny ezaka ao ataontsika amin'izao tsika amin'ny teny izao dia nanatsara ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy amin'ny sehatra rehetrarehetra izay ho atao. Fa inona moa zany no mampiena ihany koa ny PIB? Reto zany dia zavatra tiako ho lazaina ihany koa io amin'ny par habitant. Raha misy ray mpianakaviana anankiray nampitombo ny vola miditra ao anatin'ny tokantrano, zany hoe multiplier par 2 ny vola miditra ao anatin'ny tokantrano, effort n'ilay renim-pianakaviana zay. Ilay renim-pianakaviana nefa tsy miasa, ny zanaka ao an-trano nefa mitombo, ny fandaniana ao an-trano mitombo, dia mazava ho azy fa raha zarainao isaky ny olona io dia mahantra foana ilay fianakaviana. Zay ny ekonomia tsotsotra no anazavaiko anazy. Inona andika an'izay? Raha misy fianakaviana zany anankiray mahantra, maro anaka, ohatrany rehefa makany atsimo dia io foana ny zavatra hitako. Le ramatoa ny zanany zany voan'ny tsy fanjari-tsakafo marary tao anatin'ireny centre de réhabilitation nutritionnelle napetratsika ireny. Ny zanany tratran'ny tsy fanjari-tsakafo aigu, grave, malnutrition grave. Izy nefa ny bevoka. Ny zanany anankiray mbola tsotroina, ary mbola misy zanany 3 any an-tranony. Tsy zarizary ny fampianarana, tsy manambola hitsaboana tena, ary tsy manana vola ihany koa hivelomana. Ka raha mahantra ny fianakaviana anankiray, tsy voarindra ny fandrindram-piterahana, dia tia metraka fanontaniana hoe iza ny diso? Le raim-pianakaviana ve izay nametraka zaza be dehibe tao akibon'ilay ramatoa? Sa le ramatoa tsy miasa, sa ny sefo fokontany, sa ny maire, sa ny filohan'ny repoblika? Teny ampieritrretana ihany ny tiako tenenina amintsika hoe mora ny famimetsiny, fa ny fahantrana misy eto amin'ny firenena dia samy tompon'andraikitra amin'izany rehetra, ary tsy mety ny famezatsiny. Fa ny ezaka ataontsika kosa nefa dia izao hitantsika izao: ny fampitomboana ny Arkarena, ny fijerevana ny tantsaha, ny fijerevana ny vahaolana, ka aoka re tsy fanometsena. Fa ny olona izay manao, izay miasa, tokony akaherezana sy indrindra ampiana miasa izay ho ataony. Zay ny teneniko hoe jereva aloha ny ao tokantranonao, jereva aloha ny ao am-baravaranao. Raha misy loto aza indrasana amin'ny filoham-pirenena andeha handray hamafa ny any tokantranonao, fa taizao ny olona anadio ny ao an-tranony aloha. Toy izay hifanometsiny eto. Zany efa mino sy mahatoky fa na misy ary zany olana rehetrarehetra. Zay ny nanaovantsika ny resaka planning familial. Zay ny nanaovantsika ny hoe fandrindram-piterahana io mba ho grossesse désirée, na hoe zaza irina no ateraka. Zay ny mahatonga ny olona be dehibe manary zaza eny anivon'ny zordira.
arina ny zaza arina ny zaza ka raha misy olona miteraka ve ka manary zaza dia mifiloam-pirenena koa ny diso amin'izany raha tsy avy ve ny orana fa miantona ny orana noho ny fiovavan'ny tiritrandro iza ny diso amin'izany tsika nefa mahatompona andraikitra atsika dia miezaka hatrany tsika ary tsy kivy mifanakiviny ary zay no anasako anareo amin'nisitra tsirairay avy hiasa mafy tsika ary minsy matoky efa tsy maintsy ataontsika niezaka rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity tsy ilayntsika ary tsy mila fanakorontanana ny firenena jereo tsara le arikarena teo tamin'nisy covid tsika covid kely nandalo nandritra ny volana fotsiny tsy niasa ny olona ny ena -7% ny arikarena nytiako lazaina amintsika tsy zaka ny vahoaka tsony ary tsy mendrika tsy manana toeraneto ny fanakorontanana tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ny fanakorontanana manana ny lalatsaina hoentitsika navotana ny firenena efa mazava ny programa nasa hoentitsika efa mazava fa olona tsy tia tanindrazana zay mieritreritra ny hitondra amboli-korotana sy indrindra aprisika korotana hibitsika korotana eto amin'ity firenena ity